raha taka izay ny eo amin'ny sehatry ny fitantanana dia andeny kianja indray isika amin'izany sehatry ny baolina kitra izay no manomboka eto. Lalao ara-pirahalaina roa no nataon'ny Bary Atsanina tamin'ity herinandro ity ho fanomanana ny lalao miverina anafian'ny Namibia any tany ny sabotsy 7 oktobra ho avy izao ao anatin'ny fiodinana fahatelo farany ny fifantsanana andehanana any amin'ny dingana famaran'ny Shanna 24 atao any Cameroun tamin'ny alarobia dia nandesiny ekipan'ny LGK Plus tamin'ny sahatelo noray ny ekipan'ny Franklin Andriamanarivo ny sabotsy tolakandro teo indray nandritra ny fanokafana ny tompolalaovana 7 teto Analamanga dia resiny Bary Atsanina tamin'ny ronoatra indray ny ekipa voafantina Analamanga. Herinandro katroka mialohan'ny andehanany hanafika ny Namibia any tany ny 7 oktobra ho avy izao ao anatin'ny lalao miveriny fiodinana fahatelo farany fifantsanan'ny Shanna 24 dia efa vonina tanteraka any Bary Atsanina. Tamin'ity herinandro ity dia lalao ara-pirahalaina fanomanana rogoavana no nataon'izy ireo. Omaly sabotsy dia nifandona tamin'ny ekipa voafantina Analamanga ny Bary Atsanina ateny amin'ny LGK Plus Stadium. Tamin'izany no nivoahan'izy ireo mpandesy tamin'ny ronoatra. Baolina tafiditry Andra Kap teo amin'ny minitra 10 sy Elio teo amin'ny minitra 12. Pila! Arak'izany dia nanjakan'ny ekipa pirenena ny fizarampotona voalohany. Hitao somary sahirana kely kosa izy ireo teo amin'ny fizarampotona faharoa satria namaly ny ekipa voafantina Analamanga. Nahitana ireo mpilalao avao amin'ny SADMA LGK Plus Arkosfa. Nailo izay ny alarobia tolakandro teo dia nikatroka tamin'ny ekipan'ny LGK Plus teo an-tany ny Bary Atsanina. Mbola nandesy tamin'ny satelo iray indray moa ny mpilalao ny Franklin Andriamanarivo tamin'ny fotoana io. Sevina fefanandesy ny zanakala FC avany Matsiatrambony tamin'ny ronoatra ny Bary Atsanina ny alahady 9 oktobra lasa teo tetsy amin'ny kianja be ny Mamasina. Mahavelom-bolo hatrany arak'izany ny vokatra azo ny ekipa pirenena malagasy ataranja baolina kitra tamin'ireo lalao fitsapahana nataony ireo. Atsapa fefa mirafitra tsara ny fiarahan'ny mpilalao sy ny tanjaka-arabatana ho an'ity ekipa pirenena malagasy hiatrika ny fifantsanan'ny Shanna 24 ity. Ny fanirin'ny mpakafy baolina kitra malagasy tsy akanavaka dia nitoizan'izany fahombiazana izany amin'ny lalao ataony any Namibia ahafahana mametraka tantara vaovao indray amin'ny fatafitahana hiatrika ny dingana famaran'ny Shanna 24 atao any Cameroun.